Miarabantsika rehetra amin'izao fotoana efa rivariva, efa alina any tanindrazana izao. Ny akatoko ny fifidianana rahampitso zany dia tsy fandikan-dalàna ny ataontsika fa fantatsika fa efa tapotra ny fampielezan-kevitra ka tsy ilazyntsika hoe fidio raha anona na aza vidiny raha anona fa ny any andraisana fitenenana, zany hoe tena feo mamaton'alina ho reniny rehetrarehetra fa ainy ty ho rainy manonja, ka mila mandray andraikitra sy mandray adidy mandeha mifidy isika rehetra. Raha tsy te hiady amin'ny basy, raha tsy te andeha hirotaka dia mandeha amin'ny ara-dalàna. Zay ny fahendrena, zay ny efa mahazatra ny vahoaka malagasy, zay ny tazanantsika. Ka fahendrena zany dia manaraka ny lalàna mandeha mifidy maneho ny safiditsika, satria zava-doza zany hoe tsy manan-tsafidy zany. Zao zavatra mitranga amintsika, iainantsika eto amin'ny firenena izao dia ohatry ny azo lazaina fa tsy manan-tsafidy isika, satria tikano tsy tikano terena ary tena vozonana ary tsy afaka ohatrany tsy manana zo anaiky na tsy intsony isika, fa dia ze mijoro say manohitra na milaza ny marina manakina ny tsy mety de reny fiarahantsika mahita reny zava-mitranga. Ka fotoana zao ara-dalàna ny anehoanao ny hevitrao amin'ny alalan'ny fifidianana, ka aza atao ambanin-javatra fa tena ohatry ny anak'Andriamaso, fa andro ny fahafahana io rahampitso alarobia 20 ny volana jiona azafady volana May 2024 io. Alarobia tsy miverina, mba tsy hiverenantsika amin'izao fiainana mangidy, amin'izao fiainana tsy misy rariny, tsy misy marina, ary amin'izao fiainana teritery. Tany tsy miady Madagasikara fa dia sahirana ny vahoaka. Tany lazaina fa tany demokratika, mandala ny demokrasia, ary efa tany afaka, zany hoe efa maleo teny, efa lasa ny mpanjana tany raha ny tokony ho izy, fa dia tsy misy fahafahana, tsy misy hafa tamin'ny andron'ny fanjanahantany zavatra iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao, raha amin'izay resaka lafiny fahafahana maneho hevitra izay no tenenina. Raha fahafahana misafidy dia mitovitovy ratsy ihany, saingy rehefa manao rodo be tsika, manao mita be, miara-manonja mandeha mifidy zay tiantsika ho vidiana, fa dia maro anisa ihany ny tanjona, de afaka orinafaka isika, satria ny safiditsika no hitondra ny firenena. Ka rehefa ianao ny tompon'ny safidy, de zay le olona manana fahafahana
zany hoe olon'afaka araka arabaky teny. Ka antoko ny aina sy no avy ny tsirairay ary no avy ny manodidina, satria tia mo fifidianana proximité ny filazazy, zany hoe fifidianana local, zany hoe eo amin'ny manodidina, eo amin'ny faritra misy anao no hividiananao, anaovanao fifidianana. Fa na izany ny fitambaran'ireo dia ny ain'ny firenena no miankina amin'ny fifidianana io, satria io fifidianana io no azahoana mamoaka ary manendry ny filoham-panjakana, filohan'ny gouvernement zany, de ny prime ministre zany amin'ny alalan'ny maronisa, rehefa mahazo maronisa amin'ny fifidianana io. Ka tokony andiny tena zany isika tsirairay avy hoe misy ve ao, satria zay fanontaniana zay no antokony hoe mikaonty, zany hoe raisina, asiana asina, asiana vidiny ve ny tenanao, asiana asiny, asiana vidiny ve ny hevitrao, asiana asiny sy omena vidiny ve ny safidinao. Zany hoe manana ny toeranao ve ianao eo amin'ny fiarahamonina, manana ny toeranao ve ianao eo amin'ny firenena. Zany hoe raha mety aminao, petraka amin'ny fanontaniana hoe mety amiko ve izao zava-misy iainako zao, zany eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena. Ary izao zava-misy zao ve safidiko hoe izao zavatra iainako ankehitriny zao mivalina. De rehefa tsy safidinao de mila mifidy zany ianao, mandray andraikitra, mandray atanana ny fiainana sy ny hoavinao, mifidy sy mijery lalakafa, mifidy olo-kafa. Tsy vao izao no nisy ny fifidianana député zany, fa efa nisy hatramin'izay nazahoantsika ny fahaleovantena ny fifidianana solombavam-bahoaka. Fa fanontaniana tokony apetratsika zany manoloana an'izay dia lay olona zay antsoina hoe solombavam-bahoaka, zany hoe solovava amin'ny vahoaka, solotena, mitondra ny etaeta, miaro ny hevitra, mitondra ny hevitra ho fiarovana ny tombontsoa an'ireo olona ny fidy azy. Zay no asan'ny député raha eo amin'ny toerana misy azy. Fa efa rahantsika malala moa fa ny député no misafidy no mamolavola ny lalàna, mandany ireo lalàna manan-kery hitantanana ny firenena, na ny volam-panjakana zany, na ny budget nininy zany, mandalo ao daholo. Ka zavatra fifidianana saripady zany de saripady io, satria reo député rehefa député maronisa no tsy aninona fa ho sovaliana sy baikona fotsiny, dia mazava ho azy fa lasa fitaovana, ary fitaovana entina hanamarinana ny tsy marina. Ka zay no ataoko hoe raiso an-tanana mandraisa andraikitra, raiso an-tanana ny fiainantsika no avintsika. Dia rehefa olona zany, io le fidiana tamin'ny taona 5 taona lasa, rehefa olona navita azy izy, navita ny asany, nanao ny asany, hita mivaingana hoe inona ny zavatra netiny
ho an'le mpifidy azy, ho an'le faritra mifidy azy, inona ny zavatra nentiny ho an'le firenena, dia mazava ho azy fa afaka fanadinana ho azy. Fitsapakevitra anie le izy ny tena marina, fanadinana an'ireo efa kandidata aloha e. Bilan zany ny jerena aloha hoe inona ny nataony. Fa rehefa olona nanangatanana fotsiny sy natory nandritry ny fivorian'ny antemera na mandray tsolotra malety any aposy de mangina, dia afadio fa afindolo afinangatra ho ny fitenenana, alaviro ohatry ny fahasambao. Ka rehefa te hanovany tsy mety tsika de tsy maintsy manova olona, manova n'ilay solombavam-bahoaka tsy aniny. Ary zay no ahafahantsika manova ny tsy ara-dalàna sy ny tsy rariny izay iainantsika ankehitriny. Ary zay no antony tokony hifidianana, andraisana anjara amin'izao fifidianana izao. Ka zay fanadinana zay zany fanadinan'ireo kandida zay nirotsaka, ireo vaovao. Le efa tranainy efa fantatra ny paikany sy inona ny nataony, mora manilika azy. Fa reto vaovao no mila fandiniana lalina zany, hoe iza marina no fidiana, isolo tenantsika tokoa ve olona io, anasoany fiainana eo amin'ny faritra misy atsika ve io olona io, ary fidiny lalàna mahasoa ny firenena ve io olona io. Ka ny priorité zany hoe ny zavatra vaindondrara amin'ny fifidianana parlementaire ohatr'izao, zany hoe ny assemblée nationale mitondra ny antenimieram-pirenena, dia ny momba ny zava-misy iainan'ny firenena, zany hoe ny situation na etahan'ny firenena eto Madagasikara. Raha oharina amina olona zany dia manahoana ny toe-pahasalaman'ilay firenena, zay le hoe état situation ana firenena iray. Ka efa nilazaiko teo hoe tsy misy ady nefa tsika mimahantra trano ny firenena. Ka maleo teny tsika nefa mahandry sika aloha. Jaly fahadiran'ovana mahantra ny valopolo isan-jaton'ny malagasy. Valopolo isan-jaton'ny malagasy dia ireo tantsaha ny akamaroany zany, ny akamaroan'ny tantsaha, satria valopolo isan-jaton'ny malagasy dia tantsaha daholo. Dia inona zany no mahatonga an'izay fahantrany izay? Satria atao anjorom-bala isika vahoaka maroanisa, zany hoe tsy raharahiana. Ka eo amin'ny resaka hoe fahafahana sy fahalalahana indray dia efa niteneniko teo fa malaza tsinanana ohatry ny vilia tsahona hoe maleo tena firenena afaka Madagasikara, nefa mbola tsy misy ny fahafahana zany, tsisy fahafahana zany eto. Tsy afaka maneho hevitra akory ianao, tsy afaka maneho ny alahelinao, tsy afaka maneho ny atezeranao, tsy afaka manao fihetsiketsehana, tsy afaka zany. Tsy afaka nanohitra ny mpanjanatany tsika, dia tsy misy afan'izany, satria lasa ny vazaha mpanjanatany dia nisolo vazaha manjanaka antsika indray amin'izao fotoana izao. Ka ny fahalalahana dia zavatra sarobidy indrindra eto amin'ny firenena, zavatra roa ny sarobidy indrindra
dia ny fahalalana, ny fahafahana sy ny fahaleovan-tena. Zay ny sarobidy indrindra. Ka petraka zany ny fanontaniana, sady mahantra tsika, mbola tsy nahita fahantrana ohatr'izao. Mba mandehandeha ihany ny tena, mahita ny any amin'ny firenen-kafa, fa tsy mba misy an'izany hoe milahatra bidon zany ny olona, na hoe délestage, na lalana grobaka, na fahirano hoe tsy misotro rano. Tsisy an'izany hoe miaina amin'ny aizina miandry jiro tapaka ianao tapak'andro manintsy, dia tatsitsika ve no hiaritra mandra-pahovintsika, ny hiaritra ny maimbo tahak'izao, ny aizina, ny fahirano, sady kitay tsy varimaina hono ny fitenenana, ny fitebotebena hoe inona no atokona, inona no hohanina androany. Rehefa misy ny tsy salama, ahoana ny fomba hitsaboana ny marary, satria lafo de lafo, ary tsy ho vidin'ny vola ny aina ho fitenenana, fa vola daholo no miteny zao any eto Madagasikara amin'ny resaka fitsaboana zany. Rehefa tsy manambola ianao dia avelan-dralahy mitsitra maty ho azy eo, na eo am'lohanan'ny hôpitaly ara, tsy mahazo miditra nefa hoe service d'urgence, tsy mahazo miditra akory ianao raha tsy mandoa an'le seky caution ahafahanao miditra eo. Zavatra efa tsy rariny intsony ny zava-misy. Vidim-panafody, ny vidin'ny fitsaboana efa zavatra tsy haitenenina intsony. Ka eo koa ny saram-pianarana, resaka droit, fahazona le fidirana amin'ny date 3 d'entrée amin'ny fiandohan'ny fampianarana raha tsy voaloha. Ny fijalian'ireo mpianatra eny amin'ny université izay ho avy amin'ny firenena, resaka vatsim-pianarana, zara latsaky ny euro isam-bolana ve ny vatsim-pianarana omena amin'ny mpianatra. Zany nefa ny mpianatra pikaroka hitondra amin'ny firenena atsy aoriana, de inona ny vitana vola 1 euro, tsy mahazo hena 1 kilo akory. Ka eo koa ny toeram-ponenan'ireo mpianatra eny amin'ny Ainjery no filaza azy zao hoe université. Ohatran'ny sanatria trano kisoa raha mbola madio, mbola hanao publication manokana moa, video manokana momba indrindra momba ny zava-misy eny amin'ny sekoly ambony, eny amin'ny université io. Fa tsy misy fanajana ny mpianatra mihitsy na de kely ary. Ny mpampianatra moa etsen-daniny zany. Raha ny hoe franchise universitaire, zany hoe tsy fahazahoana fahaleovan-tenan'ny université, tsy azo idirana zany hoe hery miaramila zany, dia nofinofy eto amintsika. Fa de hitsakitsahana tsy asiana asina ireo tanora izay ho avy ny fiainantsika, ho avy ny firenentsika. Ny tsy fandriam-pahalemana efa tsy resahana intsony. Ka ny politika dia resaka tombontsoa. Na ianao mandray anjara amin'ny fifidianana, zany hoe manara-maso ny politika hitondrana ny firenena, miady ny tombontsoa anao zany, satria tombontsoa ny resaka politika ao rehefa olona safidinao tena anao ny asa marina, hiaro sy hanampy ny etaeta, ny faritra ny fidy azy, dia tonga ho azy ny tombontsoa ho an'ny faritra io ary ny tombontsoa ho an'ny firenena. Fa rehefa tsy mandray anjara ianao de hiaran'ny politika, hiaritra ny politika maimbo tahaka an'izao zava-misy ankehitriny zao,
ka dia alahoery fotoana azoana amin'ny teny malalaka izao mba hialana amin'ny fanampenam-bava. Zavatra tsy roa amantany zany ho antsika ary tsy hiverina mivalala tsy nyroa mandry-mbavady ho fitenenana ka ho faranako ny teniko fa mba tsy ho lava loatra satria efa alina ny andro, fa dia tiano no ara-dalàna ary lalina midanadana afahantsika mandray ny fahefana, zany hoe maro anisa zay mandany député betsaka indrindra ao amin'ny antenimera, manana 20 farafaratsiny zany ao anatin'io antenimera io, dia manindry ny prime ministre afaka hitondrana ny firenena makany amin'ny miverina amin'ny firenena tandalana, firenena mandala ny fahamarinana, mandala ny zon'olombelona, mandala ny demokrasia ary manaja ny asina maha-malagasy, ny asina maha-olombelona eo ihany fa ny asina maha-malagasy atsika. Zay antoko ny fiandrianam-pirenena dia ny tombontsoan'ny firenena zany manome asina ary manome toerana, manome lanja ary mamezoa ny malagasy aloha. Zay vao mijery zay olon-kafany, tsy fitiavan-teny zany fa navoantsika hatramin'izao dia ny vahiny no misitraka ny zavatra rehetra eto amin'ny firenentsika. Manana ny zavatra rehetra azo eritreretin'ny sainy Madagasikara, na pétrole na arenan-dranomasina, zany de efa tsy lanitsika io arenan-dranomasina io, de efa mahavelona antsika. Zany mandeha tany ampity zany zao mba mandehandeha any amin'ny tanin'olona any, misy an'izany hoe inona moa ty fiantsoana azy teo, fish and chips, zavatra tsotra de tsotra, io trondro io fotsiny ny endasina de miaraka amin'ny ovy frity, de aizany tsy avitantsika malagasy an'izany. Tanitsika zany firenena naleny tsy dia zany, tany kely tsy ohatry ny faritra Antananarivo akory ny be eny angambany. Tanitsika midadasika, ranomasitsika midadasika, tsika nefa maty ny anoanana. Ny trondro zany atapotra angalarin'ireo mpanjanaka rehetra manodidina antsika, ireo mpanankaren'ireo ny sinoa, ny vazaha, ny Europeana, tapotra mangalatra antsika daholo. De ny malagasy mitsakoka, nefa zany sakafo tsotra de tsotra zany de efa mahavelona. Trondro endasina tapatapahana madinika miaraka amin'ny ovy frity. Ny ovy zany zavatra maniry fotsiny zany, maniry ohatry ny anana zany any amintsika rehefa mamboly tsika, fa zika tsy amboly, tokony tsy ho lany zany. Vary zany zavatra tsy lany zany, vary Madagasikara zany. Matoa izy ohatran'io de safidy politika ny laza ho mpitondra ny mahatonga an'izay, ka mijoroa isika. Tsy ho resaka kabary ity fa asa aloha, ny asantsika de mandeha mifidy aloha, rehefa aveo miambena arao ohatry ny anak'Andriamaso ny valim-pifidianana, ary na ino kidony na basy na tafondro ipoka dia mijoro miaro ny safiditsika, satria rehefa tsy hiaro ny safiditsika dia ohatry ny mahazatra ihany, ny voalohany atao lasa farany ary ny farany atao ndralà lasa voalohany. Dia ny vahoaka malagasy no manjehatra
mangayay sy fadiranovana avy eo, ka dia manaingy antsika rehetra mamerina hatrany tao amin'ny daholo ny rehetra ndeha hifidy tairo namana sy ny manodidina, fa de adidy masina io, mahereza daholy ary mirary sy mirary soa sy mivavaka ho an'ny tanindrazana mba hizotra filaminana sy hampamarinana io fifidianana rahampitso io, ka dia ho tafita marina ny tena safidim-bahoaka marina ny etaetan'ny malagasy, de zay olona tena laniny maro anisa no hiakatra ho solombavam-bahoaka hifidy ny premier ministre, lehiben'ny gouvernemanta, isolontenan'ny firenena ray manontolo zany hitondra ny firenena, ka dia mandra-peony indray tompoky lahy sy tompoky vavy ary mahereza daholo.